folo raisiny eo amin'ny andimy voaloha ka hatramin'ny fahaenina. Salamo fahavalo amby sivifolo. Rehefa hitantsika dia rahana mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Mihira firan'ny baovao an Jehovah, fa efa nanao fahagagana izy, ny tanany ankavanana sy ny sandriny masina no navy tamin'ny famonjena. Jehovah efa nampahafantatra mamonjena, teo masony jetolizany naneho ny fahamarinany. Efa natsiaro ny famondrapony sy ny fahamarinany tamin'ny taranak'Israely izy, efa nahita ny famonjen'Andriamantsika vazatany rehetra. Mibio an Jehovah ary tany rehetra, velominy ny oboka mihira. Mankalaza an Jehovah amin'ny lokanga, dia amin'ny lokanga sy ny firana, amin'ny tropetra sy ny fitsofana ny anjomary, ka mibio anatrehan'i Jehovah mpanjaka. Amen. Ataontsika ny hira fahaefatra amby folo, andiny voalo sy fahatelo. Misaotra sy midera ary manome voninahitra anao eto indray izay tsy mendrika izay mpanota, kanefa dia namondranao fo mbola nomenao izao fotoana izao indray, mbola afaka miatrika izao herinandro masina izao, ka afaka manome voninahitra sy saotranao eto. Saotra indrindra Tompo noho ny avitra nataonao taminay, dia nitondranao ny elokay teo ambony hazo fijaliana, ko mifono aminao izay Tompo satria tsy mendrika. Mpanota efa nanao izay raatra indrindra teo anatrehanao, na tamin'ny fiteny, na tamin'ny fihetsika, na tamin'ny fisainana, efa na dia izay noverinay fa marina teo anatrehanao azy, nefa tsy mamendrika anay, dia mifonanay eo aminao izany. Mifono aminao izay Tompo amin'izay rehetra tsy fahatanteranay. Ankehitriny ary Tompo, meno vavaka rehetra izay asandratra eto ianao ka mamalia vavaka aminay. Ary mangataka ihany koa izay raha mbola misy ireo namanay mikasa mody izao fotoana izao, dia apetraka eo aminao izy ireny. Ianao ny tatana ny diany ka ho toto soamantsara eto izy mba hanome voninahitra ny anaranao eto. Izany vavaka izany Tompo dia apetraka eo am-pelatananao ary ampiarahanay an'ilay vavaka nampianaranao mpianatra ao fa izay manao hoe rainay ao izay ny an-danitra, ho masina ny naranao, ho tonga ny fanjakanao, ataonay sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Mionay nisy amin'ny sahazoanay ary mamelany ny kay ataka mamezany hita taminay ary aza mitondranay ao manafanay amin'ny ratsy ianao mifalikara sy ny he ary voninahitra mandrakizay. Amen. Petraka isika. Ho fiomanantsika amin'ny vakiteny dia andeha horaintsika ny hira fa 5 sy 900, andiny voalo sy fahaefatra ihany.
tahaka ny ten'Andriamanitra sika ariavana. Izany dia hitantsika ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona. Jaona 7:20 atomboko ny 9 ka Jaona 4:20. Filazantsara araka ny Jaona 7:20 9 ka hatramin'ny 20. Rehefa hita dia izao maka azy amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa lazain'i Jesosy izany teny izany dia nananatra amin'ny masony ho any an-danitra izy ka niteny hoe: Ray ô, tonga ny fotoan'andro, mankalazany zanakao, mankalazany zanakanao, araka nanomezanao azy fahefana amin'ny nofo rehetra, mba hanome fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra nomenao azy. Ary izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesoa Kristy izay nirainao. Izao efa nankalazanao tetỳ ambonin'ny tany, vitako ny asa nomenao ahy ataoko. Ary ankehitriny ray ô, mankalaza ahy amin'ny tenanao dia amin'ny voninahitra ny arahako nanana taminao fony tsy mbola ary izao tontolo izao. Nasehoko tamin'ny olona izay nomenao ahy avy tamin'izao tontolo izao ny anaranao. Anao ireny ka nomenao ahy ary notandrema ny teninao. Fantana ankehitriny fa avy taminao izay rehetra efa nomenao ahy. Fa ny teny izay nomenao ahy dia nomeko azy kosa ary noraisina ka fantany marina tokoa fa avy taminao aho. Ary nino izy fa ianao naniraka ahy. Izao mangataka ho azy, tsy mangataka ho an'izao tontolo izao aho, fa ho an'izay nomenao ahy. Satria anao izy, ary izay rehetra dia anao, ary izay anao dia ahy. Ary efa ankalazainy eo aminy aho, ary tsy ho eto amin'izao tontolo izao intsony aho, fa izy ireto no ho eto amin'izao tontolo izao. Ary izao mankany aminao. Ray masina, tehirizy ireo amin'ny anaranao izay nomenao ahy, mba ho iray ihany izy tahaka ny maha-iray antsika. Raha mbola teo aminy aho dia nitahiry azy tamin'ny anaranao izay nomenao ahy, ary notandremako izy ka tsy misy very, afa-tsy ilay zanaky ny fahaverezana ihany. Mba hanatanteraka ny soratra masina. Fa ankehitriny mankany aminao aho, ary izany teny izany no lazaiko eto amin'izao tontolo izao, mba hanana ny fifaliako tanteraka ao aminy. Efa nomeko azy ny teninao, ary alan'izao tontolo izao izy, satria tsy naman'izao tontolo izao, tahaka tsy naman'izao tontolo izao. Izao tsy mangataka aminao mba hampiala azy amin'izao tontolo izao, fa mba hiaro azy amin'ny ratsy. Tsy naman'izao tontolo izao izy, tahaka tsy naman'izao tontolo izao. Manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Tahaka nanirahana ahy ho amin'izao tontolo izao, no mba nanirahako azy kosa ho amin'izao tontolo izao. Ary ho amin'ireto no hanamasinako ny tenako, mba hanamasina ny fahamarinanao azy. Nefa tsy ho an'ireto ihany no angatahako, fa ho an'izay mino akoho no ny teniny, mba ho iray ihany izy rehetra tahaka anao ray ato amiko, ary izao koa ao aminao, mba ho amintsika koa azy, mba inoan'izao tontolo izao fa ianao naniraka ahy. Ary nomeko azy ny voninahitra izay nomenao ahy, mba ho iray izy tahaka ny maha-iray antsika. Izao ao aminy ary ianao ato amiko, mba ho tanteraka ho iray izy, mba ho fantatro izao tontolo izao fa ianao efa naniraka ahy, sady efa tia azy tahaka ny tiavanao ahy. Ray ô, tiako mba ho any amiko amin'izay hitoerako ireo izay nomenao ahy, mba hahita ny voninahitro nomenao ahy izy. Fa efa tia ahy ianao, fony tsy mbola ary ny fanorenan'izao tontolo izao. Ray marino, tsy mahalala anao izao tontolo izao, fa izao mahalala anao, ary ireto efa mahalala fa ianao no naniraka ahy. Ary efa nampahafantariko azy ny anaranao, ary mbola hampahafantariko ihany, mba ho ao aminy ny fitiavana izay nitiavanao ahy, ary izao koa ho ao aminy. Ray masino, manasiana fahamarana, tenao fahamarana.
afaka hitsangantsika hivavaka. Ry Andriamanitra arainay eo, ilay efa tianay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Misaotra anao izay raha nomenao an'izao fotoana izao indray, fotoana ahafahanay mamaky sy miaina ny filazantsaran'i Jesoa Kristy. Mianta aminao izay ry fanahy masina mba hanatrehanao sy ny iasanao mahira ty anatinay tsirairay avy, mba hazonay izay afatra tianao ambara. Ary tsy ataonao diso anjara amin'izany koa ny mpanomponao izay izara ny santeny izany aminay. Ny anaran'i Jesoa nanaovana izany vavaka izany. Amen. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny fanamasina sy eo amin'ny Kristy Jesoa. Amen. Jaona 7:10. Vavaka nataon'i Jesoa ho an'ny mpianany tany aloha hatramin'ny mpianany ankehitriny, satria tsy ho an'ny mpianatra irery izy io. Atao hoe prière sacerdotale na vavaka fisoronana, na koa prière d'intercession na vavaka fangatahana izy io. Kanefa izy io tsy vavaka vavaka fotsiny fa sady tatitra ny fangatahana ny fampianarana. Ny zavatra telo mitambatra zany ao, tatitra taon'i Jesoa, ny fangatahana taony ary fampianarana, satria misy mpianatra miaina eo. Rehefa mivavaka zany dia aza dinono fa misy Andriamanitra miaina eo, misy anao eo, misy olona hafa miaina eo akaiky eo. Rehefa vavaka zay mahatonga vavaka fisoronana azy, prière sacerdotale. Ny vavaka anatin'ny liturjika dia matetika le olona mivavaka eo manao unilatéral. Matetika ny olona mivavaka rehefa amin'ny altara eo tadininy fa misy olona hafa eo miaino azy. Ianao zany rehefa mivavaka tadio raha atao am-piangonana dia misy Andriamanitra miaina io, misy anao io, misy olona miaina io. Raha vao tsy azonao zay dia tsy ara-dalàna ny vavaka ataonao. Dia zay mahatonga ny olona manjary miteniteny foana rehefa mivavaka matetika, satria adininy hoe misy interlocuteur anankiroa eo, misy Andriamanitra eo dia misy an'ilay olona miaina. Ary zay mihitsy ilay nataon'i Jesoa eo, Andriamanitra ry ambony, misy mpianatra miaina. Ny mandeha voalohany dia hitantsika hoe misy tatitra io izytsika, dia misy fangatahana io, misy fampianarana io. Jesoa nanao tatitra eto amin'ny andrandra ny lanitra ny masony, tonga ny fotoana. Fa nresantsika matetika ny fotoana io. Fotoanan'i Jesoa, ny oran'i Jesoa, ny ora fankalazana an'i Jesoa dia fiakarana amin'ny hazo fijaliana. Fotoanan'ny voninahitra, fotoanany hazo fijaliana io. Ary fotoana hanomezana ny fiainana mandrakizay ho amin'ny olona rehetra nomen'Andriamanitra azy. Efa nomena fahefana rehetra tamin'ny nofo izy. Ka izara zany fiainana mandrakizay amin'izay mahafantatra an'Andriamanitra. Izara zany fiainana mandrakizay zany amin'izay mahafantatra anao zay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesoa. Ny fiainana mandrakizay dia miainga amin'ny fahafantarana an'Andriamanitra tokana sady marina sy Jesoa Kristy. Ary raha voasarahanao reo dia efa tsy azonao le fiainana mandrakizay. Izaho efa nankalaza anao tetỳ ambony tany, vitako ny asa nomenao zay le tatitra zay. Ny fangatahana hitantsika amin'ny 5, mankalaza amin'ny tenanao. Io mankalaza amin'ny tena io dia matetika tsy dia haintsika loatra. Andriamanitra nyresahan'i Jesoa eto, mankalaza amin'ny tenanao, amin'ny voninahitra ianarako nanana taminao fotsy mbola ary izao tontolo izao. Nisy fiombonana zany tao amin'i Jesoa Kristy talohan'izy nankaty, izay ao amin'Andriamanitra ao, najanony ao ny voninahiny. Izay natao hoe Kristy efa nisy
na dia mbola tsy nisy tsy ary izao tontolo izao natao hoe pré-existence du Christ. Jesoa tao an-danitra tao nanamboninahitra niaraka tamin'ny ray, izay ny tsahivin' Jesoa mankalaza ahy amin'ny tenanao. Ao an-danitra ao zany misy fankalazana amin'ny fotoana itenenan'i Jesoa, amin'ny fotoana iakarany amin'ny hazo fijaliana, misy fankalazana nan-danitra izay voninahitra tao amin'ny Kristy taloha. Tatitra momba ny asa, ny fangatahana tonga ny fotoana ankalazana, mangataka fankalazana i Jesoa Kristy. Rehefa avy eo Jesoa Kristy sady mivavaka amin'Andriamanitra ihany, mitodika amin'ny mpianatra, sady misy tatitra koa io. Ny tatitra momba ny asa teo, fa zao ndray tatitra momba ny olona. Nasehoko tamin'ny olona zay nomenao ahy amin'izao tontolo izao ny anaranao. Andininy fahenintsika izao. Anao ireny ka nomenao ahy, efa mitandrema no miteninao. Ireo mpianatra ireo eo amin'izany. Misy olona nomenao ahy hozy izy, ny anaranao nasehoko tamin'ireo, miteninao nomeko azy ireo. Ankehitriny izy efa mahafantatra fa avy taminao zay rehetra nomenao ahy. Ny teny zay nomenao ahy dia efa nomeko azy koa, fantany marina tokoa fa avy taminao ahy. Efa nino izy fa ianao naniraka ahy? Nomena ny anarana izy, nomena amin'ny teny izy, efa nino izy? Zay le tatitra zany. Zay le olona reto Jesoa, le olona manodidina reto zay no momba azy. Rehefa mahafantatra anao. Noho izany ho Jesoa zany tatitra zany dia misy fangatahana ity manomboka amin'ny dininy 7. Izaho mangataka ho azy, tsy mangataka ho amin'izao tontolo izao aho. Zay lo zao tontolo izao niresantsika teo tamin'ny tapany tamin'ny 4 teo. Satria izao tontolo izao miady amin'ny reto mpianatra ireto. Tsy mangataka ho an'izao tontolo izao, fa ho amin'ny reto no angatahako. Fa ireto nomenao ahy satria anao izy ireo. Izay rehetra anao dia azy, rehetra ahy dia anao. Zay mahatonga Andriamanitra sy Jesoa dia iray aminy. Izay rehetra amin'ny Jesoa, amin'ny Jehova. Izay amin'ny Jehova, amin'ny Jesoa. Fa raha voasarahanao ireo dia tsy izy. Hoe za amin'ny Jehova ihany fa tsy amin'ny Jesoa, dia efa tsy any zany ianao. Fa mazava be io amin'ny 10 hoe izay rehetra ahy dia anao, ary izay rehetra anao dia ahy. Ary efa ankalazaina eo aminy aho. Ny tatitra koa dia ireto ny solotenako eto amin'izao tontolo izao. 1:10. Tsy ho eto amin'izao tontolo izao intsony aho, fa ireto no eto amin'izao tontolo izao. Ka manomboka eto ny fangatahana voalohany. Ray masonao, inona no toyiny? Tehirizy ireo amin'ny anaranao. Fitehirizana ny fangatahana voalohany. Io anarana io dia masina, mitahiry. Zay mahatonga Ran'Andriamanitra manao hoe ho amasinany ny anaranao. Io anarana masina iny mitahiry azy ireo, mba tsy hisy very, mitahiry azy ireo mba ho ray, tahaka ny maharay antsika ho Jesoa. Izay manana n'io anarana io no tafaray, ary tsy misy very, afa-tsy ilay zanaky ny fahaverezana. Ary zay no manahirana amin'ny Jesoa. Efa mba nomena anarana ihany Jodasy, efa tafaray, mbola misy very aminy ao, ary zay no manahirana aho Jesoa ka mangataka mba tsy hisy tsony le very tahaka ny Jodasy. Fa ankehitriny mankana aminao fa lazaiko eto amin'izao tontolo izao mba hanany fifaliako tanterako aminy. Efa nomeko azo ny teninao Jesoa, ary rehefa azon'ireo ny teninao dia halan'izao tontolo izao izy, satria tsy naman'izao tontolo izao tahaka tsy naman'izao tontolo izao. Izay manana ny tenin'Andriamanitra io ka tena manana ny marina dia halan'izao tontolo izao ho azy, mandeha ho azy zany ny fankahalana zany. Raha mbola tsy halan'izao tontolo izao ianao dia tsy manana ny tenin'Andriamanitra ao anatinao ianao. 4:10 vakitsika ny 4:10 hatramin'ny 9:12. Zay mandeha ho azy io, rehefa lasa naman'i Jesoa ianao dia le fahavalony izao tontolo izao.
zay mahatonga azy hoe fataro tsara ny namana, mizara izao tontolo izao ianao namana izy ianao. Dia izay mahatonga azy reto rehefa nahazo ny teninao izy tsy namana izao tontolo izao, tahaka tsy namana izao tontolo izao. Ka zany efa tsy mangataka azy ampiala azy amin'izao tontolo izao. Io dia fanontaniana miverimberina amin'ny olona hoe ary zany ny antony tsy vavahan'ny sasany, raha misy Andriamanitra maninona mbola misy mpamono olona, mbola misy mpangalatra, mbola misy zao. Io ny valiny. Tsy mangataka azy ampiala azy amin'izao tontolo izao. Tsy za mitanjony Jesoa. Eo ihany ianao, ampivoan'ny faharatsiana ihany ianao mipetraka, ampivoan'ny mpamono olona ihany ianao mipetraka, ao amin'ny patronao ratsy fanahy ihany ianao no miasa. Fa inona ny fangatanao sisy? Mba hiaro azy amin'ilay ratsy, miaro azy amin'ny Satana, amin'ny devoly, zay ny nangatana. Ao ihany ianao, ao ianao ny raisineo. Fa ny fangatana dia hiarovana ianao amin'ny ratsy. Dia misy foana ny mpamono olona, ny mpangalatra sy ny sisa mandra-piavin'ny Kristy. Misy foana ny faharatsiana, ny kolikoly. Raha hiandrany foana ianao dia io ianao. Fa ny angatana aminao ny faharoa dia fiarozana. Voalohany fitehirizana, ny faharoa fiarovana amin'ny ratsy, amin'ny lehibe n'izao tontolo izao. Ny fangatana manaraka, ny fanamasinana. Andininy fahafitam-bin'ny folo. Ahoana ho sisy? Manamasina azy amin'ny fahamarinana. Ny teninao ny fahamarinana. Le teny io raisinao io, manamasina io teny io. Zay ny fangatana manaraka. Manamasina azy reto, manokana azy. Ny hoe fanamasinana dia fanokanana. Mitokana izy na eo amin'izao tontolo izao ary miavaka amin'izao tontolo izao, tsy namana izao tontolo izao izy. Raha mbola tsy miavaka amin'izao tontolo izao ianao, dia namana izao tontolo izao ianao. Qui se ressemble, dia izay le tenen'i Jesoa eto. Ka manava azy, manamasina azy ny tenin'Andriamanitra aminao dia manavaka anao tsy amin'izao tontolo izao. Fa izy ireo dia iranao amin'izao tontolo izao. Ianao mihitsy ny irana amin'izao tontolo izao tsy manjary io. Aza miandry an'Andriamanitra ianao nafoana kolikoly fa ianao no manafoana an'izany. Aza miandry an'Andriamanitra ianao nafoana mpangalatra fa ianao no manomboka tsy mangalatra. Ianao no ny rama. Fa itsika te hibaiko an'Andriamanitra hoe hofoaniny zao, hofoaniny fanjakana zao, hofoaniny niady any Ukraine, hofoaniny. Fa maninona ianao tsy manafona? Izao tontolo izao ny mifanaraka fotsiny dia foana io e. Fa nga izy ny nanao an'io, itsika ihany. Itsika ihany ny mangalatra dia itsika ihany ny manafona ny alitra. Nga Andriamanitra nangalitra fa tsy tsika. Ary zay le vavaka diso zay. Zany io Jesoa nanamasina ny tena koa e, mba namasina ny fahamarinana ho azy. Za koa no nanoka ny tena. Rehefa samy manoka tena ho an'Andriamanitra daholo ny olona, dia tanteraka ny fahamarinana. Avy eo ny tapan'ny fahatelo, mahatsiaro Jesoa. Tsy ho amin'ny reto ihany, hay mbola misy ny ho avy. Andininy faharoapolo vakitsika sy ny faharaiky amin'ny roapolo. Nefa tsy ho amin'ny reto ihany nangatahako, fa ho an'izay mino ako ny teniny. Mba ho ray ihany izy rehetra, tahaka anao ray ato. Ka izaho so aminao, mba ho amintsika izy, mba inono zao. Fantatry Jesoa fa reto mpianatra reto hiparitaka. Raha vao mody anan-danitra izy, hivakivaky amin'ny toe-tsaina, amin'ny maha-olombelona sy ny sisa, mba ho ray ihany izy rehetra. Ary tsy reto mpianatra reto efa fantatry Jesoa ela be fa hivakivaky koa ny fiangonana, mba ho ray ihany izy rehetra. Tsy ho an'ny reto ihany ny angatahako fa hisy olona maro ho avy koa mino azy noho ny amin'ny teny. Noho ny amin'ny tenin'ny apôstôly, noho amin'ny tenin'ny mpitoro filazantsara, hisy olona hafa koa ino? Ka mba ho ray ihany izy ireo. Efa nomeko azy ny voninahitra izay nomena ho ahy mba ho ray ihany tahaka ny maray antsika. Raha mba haitsika ny firaisan'i Jesoa sy Andriamanitra ray, dia haitsika zany firaisana zany. Izaho aminy, ianao ato amiko. Miverina foana ilay sarin'i Jesoa hoe Jesoa ao amin'Andriamanitra, isika ao amin'ny Jesoa,
Izany hoe isika dia aiza? Ao amin'ny Andriamanitra ny ray. Ny ray ao amin'ny Jesoa, ary Jesoa ao anatintsika, dikan'izany ao anatintsika koa ny ray. Misy lohantsika ohatran'izany ampianarin'ny Jesoa. Ary zay no afatara amin'izao tontolo izao. Fa efa tia azy ianao tahaka ny tiavanao ahy. Le firaisantsika no afatarany izao tontolo izao fa tian'Andriamanitra isika. Raha vao mizarazara ny fiangonana sy ny kristianina dia vao mainka enjen'izao tontolo izao satria fantatra izao tontolo izao fa tsy tian'Andriamanitra rehefa mizarazara. Zay ny ilana ny firaisana. Ny devoly dia mahita fa raha vao miena ny firaisana ao amin'ny sampana dia miena koa ny fitiavan'Andriamanitra le sampana. Dia ararotiny dia ataony mamay tokoa. Ary zay no teneniny eo. Zay no teneniny eo. Mba ho tanteraka ray izy. Izaho aminy ianao ato amiko mba ho tanteraka ho ray izy. Mba ho fantatra izao tontolo izao fa ianao efa naniraka azy sady efa tia azy tahaka ny tiavanao ahy. Raha vao misy ny fivakivakisany dia miena ny fitiavana ao ny dikany ary na dia ny fitiavan'Andriamanitra ara-miena. Dia misy fangatahana koa ataon'i Jesoa amin'ny 17:20 ary magaga ny fitiavan-dalina ataon'i Jesoa ny programan'i Jesoa. Vakitsika hoe ray eo tiako mba ho any amiko amin'izay toerako ireo. Ahitany voninahitra no meno ahy. I Jesoa tamin'izy talohan'izy tonga nofo, talohany antsoina hoe fahatongavan'ny nofo na ny incarnation, dia nanana voninahitra mahandriamanitra azy zay tsy azo jerena mazava tsy azo atonina. Tsy mbola nisy nahita zany voninahitra Jesoa zany. Ampahany no hitany Petera tamin'izy niova tareta ary an-tendrombohitra. Ka tiako ireo mba ahita an'izany kely ho Jesoa. Za olombelona no efa hitany. Voninahitra ety amin'ny tany efa hitany, fa ny voninahitra kristiany an-danitra zay tsy mbola hitantsika. Aza mieritreritra mihitsy ianao tahaka ilay hitanao tamin'ny filma zany Jesoa zany rehefa an-danitra. Fa miomana hitany voninahitra Kristy. Fa hafa zany voninahitra Kristy zany. Zavatra mbola irina fatratra na hita izany, ho an'izay hita izany miaraka aminay dia hita izany isika. Ianao tsy miaraka aminay moa no inona no hitanao amin'ny afobe. Fa zany ny fanirian'i Jesoa. Tiako mba ho any amiko amin'izay toerako ireo nomeno ahy, ahita ny voninahitra izay nomeno ahy. Fefa tia ahy ianao, fony mbola tsy ary ny faniriana izao tontolo izao. Le Jesoa le atsatsony olona, tenenina tsy tenenina roa, dia tsisy zay tsy hanaovan'ny olona azy ety amin'ny tany, na isika koa ary, rehefa tonga any ho hitanao ny voninahitra. Fa soa ihany fa mahita azy ianao dia tsy anatin'ilay manenina nanao teniteny foana momba an'izany Jesoa zany. Fa mbola ho hitanao ny voninahitra. Ary ainginy ka ho hitanao satria zay tsy mahita an'izany dia efa very manko ny dikany. Zay ny fanirian'i Jesoa, fangatahana, ahita ny voninahitra. Fony mbola tsy ary ny faniriana izao tontolo izao dia efa teo izy. Ary zany mahatonga Jesoa tsy nahalalana izao tontolo izao fa izany mahalalana. Ireto efa mahalala fa ianao naniraka. Tsy nisy nahalala an'Andriamanitra fa i Jesoa nampafantatra ny olona ny momba an'Andriamanitra. Ka ireto olona reto Jesoa efa nampafantariko azy ny anaranao. Ary mbola ampafantariko ihany, mbola mitohy mandraka ankehitriny zany fampafantaran'i Jesoa ny anaran'Andriamanitra izany. Mbola manao izany isika. Izay mahafantatra ny anaran'Andriamanitra io no itoeran'ny fitiavan'Andriamanitra ao aminy, le fitiavan'ny Kristy zay nitiavan'Andriamanitra azy afindrina amin'ny olona zay mahafantatra ny anarany. Ary zaho aminy. 5:20 sy 9:20 vakitsika. Ray marino tsy nahalalanao izao tontolo izao, fa izaho nahalalana. Ireto. Io zany tsy misy olona mahafantatra ny Andriamanitra ray. Ny olona miteniteny rehetra miteniteny. Raha vao tsy manana ny Jesoa anatinao ianao tsy mahafantatra. Zao no toko voalohany 5:20 efa ny vakitsika iny verenantsika vakina milaza an'izany tsara hoe
tsy misy afaka mahita ny ray na mahafantatra momba an'izany fa i Jesoa ihany mampafantatra an'izany ao anatinao ao. Fa ny olatra miteniteny rehetra io miteniteny zavatra efa henony, zavatra efa nivakiny. Fa le mahafantatra zany miray ao amiray, ny ray ao anatinao ianao amiray. Zao no natoko voalohany 1:20. Tsy nisy nahita n'Andriamanitra ianao vinana vina fa ny zanaka lahatokana izay ao antratra ny ray, izy no manambara azy. Jesoa ihany manambara ny ray. Raha fa tsy manana ny Jesoa ianao, ny inona tenenao momba n'Andriamanitra diso daholo. Zay manana ny Jesoa ihany afaka miteny hoe izy moa Andriamanitra, izy moa Andriamanitra. Ary zay le mbola mitohy ataon'ny Jesoa amintsika. Efa nampahafantariko azy ny anaranao ary mbola ampahafantariko ihany. Tsy mitsahatra Jesoa mampafantatra ny ray. Satria tsy misy afaka mahafantatra ny ray io afa-tsy Jesoa rery ihany. Ary izy ihany manome ny fahalalana io. Fa ny olona rehetra dia samy miteniteny foana avokoa, mamorona zao karazana vavahana rehetra zao sy ny sisa. Nefa olona tsy manana ny Kristy, tsy manana ny Jesoa akory. Ary rehefa mahafantatra io ianao, mba ao aminy fitiavana zay ny fitiavanao ary zaho aminy. Io dia zavatra tsy haitsika koa, zavatra hafa io, tsy tahaka ny fitiavana iainantsika io. Mba angata amin'ny tompo mba ataovy amiko hoe zany fitiavana ny tiavanao ny Kristy zany. Vitsika ny sambo mangataka tahaka an'izany. Zavatra hafa mihitsy io, fitiavana hafa mihitsy io. Izay no nangatany Jesoa anao hoe mba tiavy ireo tahaka ny tiavanao aho. Mifankatia isika sy ntsika fitiavan'i Jesoa. Fa le tenin'i Jesoa hafa. Mba ao aminy fitiavana zay ny tiavanao aho. Aizaho koa aminy. Inona zany fitiavana? Ny tiavan'Andriamanitra ny Jesoa zany. Zany tsy fitiavana tahaka antsika, tsy fitiavan'i Jesoa, fitiavan'Andriamanitra ny Jesoa ne nafoizany azy ho an'izao tontolo zao. Tiany zany fa nafono ho amin'izao tontolo zao. Zany mahafitiavana hafa azy. Fa tsy tahaka ny antsika. Isika tsy afo zanaka ho amin'izany. Fa tsy zany ny fitiavan'Andriamanitra ny Kristy. Fitiavan'ny Kristy azy sy ny fitiavan'Andriamanitra azy dia zavatra mbola tsy haitsika zany. Fa mila angatahana zany. Mba omeny ampahana amin'izany tsika. Ary zany mahatonga zareo iray ihany. Ahoana ny ahatonga ny fitiavan'ny Kristy, ny firaisan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy, mba hifindra amintsika, ka isika ao amin'ny Kristy, ary Kristy ao amintsika, isika ao amin'ny ray, ny ray ao amintsika. Soa ihany fanomeny ny fanahy masina isika, azotsika manakaiky, matateraka an'izany. Ary zay ny lanjany ity vavaka ity, sady tatitra io, ny fangatahana io, ny fampianarana antsika io, amin'ny zavatra rehetra. Vitako ny aso ary zay le tiavany, zay ny tiavany ray koa Kristy. Izay rehetra dia amin'ny ray. Ary zay tsy mahafeno ny fitiavan'Andriamanitra amintsika. Misy zavatra amintsika tsy omentsika n'Andriamanitra. Izay nge mahatonga hoe tsy mety ao amintsika fitiavan'Andriamanitra ny tiavan'ny Kristy. Tsy sa miteny tahaka ny Kristy amin'ny 10:10. 10:10. Ahoana ho sisy? Ary zay rehetra dia anao, ary zay anao dia ampampanjavatra no idiran'Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Zay mahatonga antsika tsy feno ny fitiavan'Andriamanitra. Ny fotoananao ve fotoanan'Andriamanitra? Dia efa eo izy ampahafiry ny fotoananao no an'Andriamanitra. Io zany nao dia efa dofotra. Fa na ny Jesoa ny fotoanany feno. Ampahafiry ny asanao no asan'Andriamanitra. Raha miasa ianao, na mitsabo ianao, na mivarotra ianao, na mitondra fiara ianao, mahatsiaro manao ny asan'Andriamanitra ve ianao? Impiry. Io zany ianao dia efa tavela. Ny zanakao, ny vadinao ve tena an'Andriamanitra? Zay rehetra ady ianao, ary zay rehetra anao dia ianao sahira. Ny zavatra ompianao ve tsaronao fa an'Andriamanitra? Ny tranonao ve tsaronao ve an'Andriamanitra? Ny fonao ary tsy tena an'Andriamanitra
fa misy hefitrefitra maro tsy azo dirin'Andriamanitra aho. Ny fitantananao, ny volanao ve fitantanan'Andriamanitra? Jesoa rery samy miteny hoe zay rehetra ady anao ary zay rehetra anao dia ary io no mahatonga antsika tsy ampy hery. An Jehovah ny tany sy zay rehetra ao aminy. Raha mpiarina amin'ny tenin'i Kristy zany, anahy koa zany ny tany sy zay rehetra ao aminy. Satria zay rehetra anao dia ary, azay mahatonga anao tsy mahazo valim-kely vavaka, tsy mahazo valim-bavaka. Satria raha manao an'izany anao atolotro ho an'Andriamanitra ny rehetra. Ny an'Andriamanitra rehetra koa omeny ahy. Ny herin'Andriamanitra omeny ahy. Ny fahamasinana omeny ahy. Satria anazy koa ny rehetrarehetra. Anahy koa ny tany rehetra hoy izy ahy amin'Andriamanitra. Mbola lavitry ny afo zany ny kitay isika. Fa i Jesoa samy miteny an'izany, ny ahy rehetra anao, ny anao rehetra ahy. Jesoa afaka miteny amin'Andriamanitra hoe hanome ho ahy ny mpianatra dia nomeny azy. Satria tsy misy samihafa ny fananan'ireo. Raha miray fananana ianao sy Andriamanitra, ianao afaka mitaky amin'Andriamanitra. Ome ho ahy koa io. Io volana fananana io na trano io, ome ho ahy io. Satria ny ahy efa nomeko ianao. Satria ianao tsy nanomen'Andriamanitra dia tsy sahy mangataka an'io ianao. Mampieritreritra zany. Izay rehetra anao dia ary zay rehetra ady ianao. Ary manahirina be manatanteraka zany fa na ny mpivady ary volako fa tsy volanao. Dia efa eo nareo dia efa niraisiny, satria na ny mpivady ary tsy mahatanteraka any. Tsy mahatanteraka any. Eo nisy mpivady rehefa mandray vola dia mifaninjikiraka ny nalakely zareo. Inakirena azo an'ilay vola milefa. Mifaninjika zareo mpivady, sepotra avy any ilay hoe eza ilay vola ho zaraina. Jesoa hoe ny ahy rehetra dia anao, ary ny anao rehetra dia ahy. Sady tatitra io ny fangatahana, fa soa ihany. Efa fantatra Jesoa zany fahalemetsika zany. Nangataka izy, tehirizy ireo amin'ny anaranao. Arovy ireo amin'ny ratsy, hamasina ireo. Ho tanteraka aminao zany mivavaka Jesoa zany. Amen. Manoloana izany tenin'Andriamanitra izany dia mahatsiaro tsy tanteraka isika, koa andehantsika hifona. Vavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra eo, misaotra indrindra fa miteny taminay indray ianao, tamin'ny alalan'ny mpanomponao. Nampianatra anay ny teninao. Ataonay ahoana tokoa moa Tompo fahay, raha tsy misy mampianatra izahay. Koa ankehitriny, raha nandray izany fampianarana izany izahay, dia menatra sy mangahy ahy, satria mpanota tsy mendrika ho zanakao. Na dia ny vavaka ao amin'ny fahavalonay aza Tompo dia tsy hainay. Nefa ianao ilay masina, ianao ilay Andriamanitra avo indrindra, ianao nefa mivavaka anay teo ambony hazo fijaliana. Efa nanombanao izahay, nefa mbola notiavinao. Koa mifona aminao izay ankehitriny Tompo. Ary izay rehetra tsy fahatanterahanay dia hifona anay teo anatrehanao. Hijoro izahay ho zanakao, mitondra ny anaranao, hanao ny asanao, ary tsy hanetry voninahitra ny anaranao. Misaotra raha eo, fa tsy namafy teny amin'ny tany tsara, teny amin'ny tany ratsy ny mpanomponao, fa teny amin'ny tany tsara koa ankehitriny dia vonina izahay Tompo, hiverina eo aminao ary hamofo be tokoa, fa tsy ho voratsy, tsy ho mendrika anao. Koa tehirizy Tompo izahay mba tsy ho very, mba ho eo aminao mandrakariva ary arovy amin'ny ratsy, hamasina ho mendrika ny anaranao fanolora tenanay. Izany vavaka izany Tompo dia apetraka eo aminao, amin'ny anaranao Jesoa Kristy no anaovanay izany. Amen.
dia hitsangantsika riavana indray ny teny famelan-keloka izay entin'Andriamanitra mamindra fo amin'ny tsika rehetra. Hoy ny soratra masina fa Kristy no ampihavanan'Andriamanitra ny zavatra rehetra aminy, ka dia nirany teo amin'ny azo fijaliana no nanaovan'ny fampihavanana. Eny, izy ny fampihavanana. Ary ianareo izay oloko azo fahiny sy fahavalo tamin'ny sainareo no ny fanaovan-dratsy no efa nampihavaniny ankehitriny tao amin'ny tenany nofony tamin'ny fahafatesana, mba hatolony ho masina sady tsy anatsiny amam-pondro eo anatrehany. Ko tahaka ny Kristy iray ao amin'Andriamanitra dia efa tafaray amin'Andriamanitra ihany koa isika rehetra. Noho izany ry havana, noho ny fisoronana sy ny vavaka izay efa nataon'i Kristy ho an'ny mino azy rehetra, dia voambara fa voavela ny elokareo no ianarany masina, hideran'Andriamanitra isika manao hoe: sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Petraka amin'ny fivaliantsika noho izany famelan-keloka omen'Andriamanitra antsika izany. Hanolotra ny fanatitsika ny hira 570 no ataontsika mandritry ny rakitra. Mahazo toerana izy.
diakomena sy ny dorkasy.
Essa mieri sei fantástico, essa mi fa e fan isaitaku mi fanzaka si fiandiana
Pitsika ry havana amin'ny enina ora mitandrema mba tsy ampiasain'ny Satana laka misy masina misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo manasa tsika rehetra. Iaritsaingana sika ry havana handray ny tsodrano. Raha izao mifinonina izao tsodrano izay tononona ho anareo amin'ny anaran'i Jesoa tompo izao. Hita ianareo avy an'ziona ane Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany. Fiadanana neo ao andam-panao, fanambinana neo ao anatin'ny mandanao. Andriamanitra ny faharetana sy ny fiononana ne ampiray hevitra nareo araka ny Kristy Jesoa, mba ho saina iray sy vava iray no iarahanareo mankalaza n'Andriamanitra rain'i Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Petraka isika mivavaka mangina. Efa nivavaka ho antsika Jesoa Kristy tompo. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Mandehana amin'ny fifalian'ny tomponao. Ho tonga amin'ny telo ny diakona sy olona raha pitso fanomana liturjia ny sakramenta ary fanomerenan-kira.